Andriamatoa Famarazafimahazo zay filohan'ny atokopira vakomanitry ny antenimiran-dolona, inona no azonao asongadina amin'izao fankalazana ny 80 taona ny antenimiran-dolona ty sy 5 taona ny vakomanitry ny antenimiran-dolona ihany koa. Ao anatin'ny fankalazana ny 80 taonan'ny antenimiran-dolona tokoa isika amin'izao fotoana izao, ary serina dia serina sy ao anatin'ny fikarakarana feno ny fianakaviam-be ny antenimiran-dolona Ray Manontolo eo ambany fiahin'ny filohany Andriamatoa Rakotovaorivo. Ny amin'ny vakomanitry ny antenimiran-dolona manokana dia feno 15 taona izy amin'ity taona 2024 ity. Ny zavatra nipoirany ary ny tena nanainga ny angovo na mpitondra na tonga sy na mpiforona n'izany atao hoe vakomanitry ny antenimiran-dolona zany dia teny ihany moa zany ny mpiasa zay efa mba nihirahira makafian'ny kanto any amin'ny sehatra sy any amin'ny birao dia misy azy tsirairay avy tany daholo. Fa ny taona 2024 ny filohan'ny antenimiran-dolona tamin'izany fotoana izany itonona mpanajana eto Andriamatoa Radjemsona Rakotomaharo rehefa avy nitarika ny fivorian'ireo parlementaire taty Afrika Atsimo Atsinanana dia nahita n'ireo atokopira tao amin'ny antenimiran-dolona Afrikanina Tatsimo dia tena nahazo hery, nahazo aina, ary araka ny fambarany sy ny filazany dia hoe nianiena mihitsy ny avizanana tao anatin'izany kanto sy ny kalo nataon'ireo atokopira tao amin'ny antenimiran-dolona Afrikanina Tatsimo ireny. Dia rehefa tonga teto Madagasikara izy avy nitarika an'izany fivoriana tany Afrika Atsimo zany dia nampanangana ny atokopira eto amin'ny antenimiran-dolona io dia naniraka an'Andriamatoa Randrenasolo Bruno na antsoina hoe Geba zay mpanolotsena manokana tao amin'ny kabinetrany nisahana ny fananganana an'izany atokopira zany niaraka tamin'ny mpiasa tato amin'ity antenimiran-dolona ity. Dia ny volana febroary 2024 no tafajoro teraka ny vakomanitry ny antenimiran-dolona. Andriamatoa Randrenasolo Bruno zany isan'ny ianao zany no angadina anana sy vinahitana namorona an'ity antokopira teto anivon'ny antenimiran-dolona zay na nahoana ny tsirikevitra na tonga an'izay zavatra zay na nisy ary ny etaetan'Andriamatoa président Radjemsona Rakotomaharo tamin'ny fotoana andro. Sotra toko amin'izay fanontaniana zay ahitsika kely angamba ilay teny aloha, tsy hoe zany no vinahitana sy angadina ananana satria tsy afaka nianinona raha tsy misy ny mpihira fa mitovy ny fitiavana. Dia marina tokoa fa zany nanorona ny antokopira tato ary dia naomby tokoa satria vonona dia vonona ireo mpiasa, ary ny zavatra naningana dia notetezinay tamin'ny alalan'ny hira Madagasikara satria ny hira avy any Atsimo Atsinanana nandrefana avaratra nataonay daholo, ary isaky misy ny session na ny fanokafana na ny famaranana dia tsy maintsy teo foana ny antokopira ka le izy dia ohatran'ny manambara ny firaisankina mpiasa ihany koa le hira fa tsy hoe fanalana moambo fotsiny ary tsy nisy resaka politika mihitsy aloha hoe nampidirina tao anatin'le hira fa dia resaka tena hoe fifandraisana sy firalahin'ny olona eto Madagasikara zay hita taratra amin'ny mpiasa ato amin'ny antenimiran-dolona. Zay ngamba no azo amezana azy. Verina kely tsika Andriamatoa président ny vakomanitry ny antenimiran-dolona, inona zany no hetsika ataonareo anatin'izay fankalazana 15 taona ty vakomanitry ny antenimiran-dolona zay sady 20 taona ny antenimiran-dolona ihany koa. Tsara aloha manamarika fa ny mpiasa tsy hoe no raisina hiditra ato amin'ny antenimiran-dolona ho anao atokopira nanao chorale, fa mpiasa tato izy no raisinao mpiasa ny antenimiran-dolona. Rehefa nivolona araka amin'ny tantara kely zay natao teo dia teo amin'ny 3 ny anadaty eo zay no fikambana tamin'ny voalohany indrindra tany amin'izany 4 arivo zany. Tonga ty ny 15 taona ny atokopira vakomanitry ny antenimiran-dolona. Niezaka izahay araka ny nambarako teo hoe tsy hoe nalaina ho hira no atongavana tato fa nalaina hiasa. Niezaka izahay mba miezaka manakaiky ny matianina na dia eo ara ny asa mandrara zay atao. Ka noho izany ao anatin'ny 15 taona nisy ny vakomanitry ny antenimiran-dolona zay dia anomana hetsika goavana arak'izay tratra mihitsy zay satria efa nanomboka tany amin'ny volana janoary tany zay dia efa nanomana n'izy ity raha ny atokopira manokana fotsiny, ary nangalana an'ireo matianina manokana eo amin'izany famoronan-kira sy fampianaran-kira zany. Anisan'izany moa zany i Geba araka ny voalaza teo
ao ihany koa Andriamatoa Andriamarifara Seta zay mpamorokira sy mpampianadiranay ho amin'ny hira fitoriana ny filazantsara satria tsy adinoina fa tsy mitsahatra ny misaotra an'Andriamanitra hatrany hatrany ny mpikambana sy ny vakomanitra ny anteny Merandolona amin'ny ankapobeny. Ina no andrasana aminay? Ny andrasana aminay ao anatin'izao fankalazana ny 20 taona ny anteny Merandolo zao dia le antsika zay karakaraina amin'ny zoma 24 volana Jolay manomboka amin'ny 2 ora sasany etsy amin'ny plaza Ampefilo. Anana anjara hira goavana ao ny vakomanitra mazava ho azy. Araka nambarany keba teo dia hira avy any amin'le kanto avy any amin'ny faritra 20 misy eto Madagasikara no fitinina aseho sy ho an-tsaina ao miaraka amin'ny fihetsika mampiavaka an'ireny faritra tsirairay reny avy sy ny fitafy miaraka aminy. Eo ihany koa tsy adinoina sy ambara mazava tsara fa ny fisaorana an'Andriamanitra zay tsy maintsy vetesina ao anatin'izy io no anomboanay izany fampisehoana izany. Dia manana anjara hira eo amin'ny 20 eo ny vakomanitra ny anteny Merandolona amin'io 24 volana Jolay io. Saina manokana moa nitarika arim-bosa zay misy an'ny Geba raha teo zay ambara fa tandindony zany atao hoe vakoka ny kanto malagasy zany. Dia eo ihany koa moa kanto anay ao anivon'ny ministera sy ny androm-panjakana dia nasaina manokana ihany koa ny atopira ministera ny fitantanam-bola mihira MEF mihira moa no anaran'izy ireo, ministère de l'économie et des finances mihira. Ho avy eo koa zany zareo chorale ny ministère ny finance hiara hiantsa aminay eo koa amin'io 25 taona ny vakomanitra ny anteny Merandolo. Dia misy hatrany ny hira-hirahanay amin'ny tarika arim-bosa, misy ihany koa ny hira-hirahanay amin'ny tarika ny chorale ny ministère ny finance mihira. Zay mariako tsara fa ny vakomanitra ny anteny Merandolona dia mpikambana feno ao amin'ny AMI. Le AMI moa zany dia ambaratsotra hoe androm-panjakana sy ministera mihira. Rahasoan'ny vakomanitra ny anteny Merandolona amin'izao 25 taona zany.
vakomantry ny anteny Merandolona, vakomantry ny anteny Merandolona. Ho fankalazana ny fa 80 taona ny anteny Merandolona sy ho fanamarihana ny fa 12 taona ny antoko-pira vakomanitra ihany koa. Ny antoko-pira vakomantry ny anteny Merandolona dia manasa antsika hanatrika ny rindran-kira lehibe izay ho toto-saina ny zoma 9 jolay 2024 avy izao ao amin'ny plaza Ampeflo manomboka amin'ny ora sasany. Ilanona ny dio ambany fiahian'ny filohan'ny anteny Merandolona Andriamatoa Rivotra Kotovao Mivady sy ireo mpikambana anivon'ny Bromaharitra ary ny olona Madagasikara rehetra. Asaina manokana amin'izany ny tarika rindrosa sy ny ministera ny toe-karena sy fitantanam-bola mihira vidy fidirana ray alina ariary. Mpiara-miasa amin'ny lafiny serser Dreaming TV, IBC TV, IBC 90 FM. Tongava maro, tongava maro.